taranja kung fu makalaza ny faefapolo taona nanaovany izany taranja izany ny grand maître Sijo Razoliny Tatovo izay elany tezana teo amin'ity taranja kung fu isa ity mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny tenany. Androany zany dia natokanay ankalazana fa 10 taona nanaovan'ny grand maître Sijo Razoliny Tatovo finazany ty ny taranja kung fu isa. Taranja kung fu isa izay novana tamin'ny grand maître Pierre Beny no fahatarana diso maro azy. Ary koa fa 10 taona nijoroan'ny kung fu niverenan'ny kung fu ara-dalàna ara-panjakana indray nanomboka tao aoriana ny taona 2010. Dia tanjona moa zany tompo dia ny mba hivelarana bebe koa no zao efa toerana misy anay izao ho ampahafantarana ny diso maro fa ara-dalàna ny kung fu isa isa zay tamin'ny maître Razoliny Tatovo izany fihetsika. Inona no hoe mety anamarika nyity fankalazana fa 10 taona ty? Nanamarika ny fa 10 taona ny nampianaran'ny grand maître Sijo Razoliny Tatovo zany dia ny fanomezanay azy ny mari-pakasitrahana ary koa ny joroany ny filombony nahitry ny kung fu isa izay tarihan'ny grand maître Razoliny Tatovo izany ihany dia ny maître Sibangy mamy zany izay eto anirantsika eto izany. Izy zany ny filombony nahitry ny kung fu isa amin'izao. Dia ny tanjona zany dia ny anomanana festival des arts martiaux hivelatra amin'ny sehatra ambonimbony koa no zao iainana.